mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity ratsinainy ity ampifaliana sy ampirarian-tsoa ihany koa no irariana soantsika tsirairay avy amin'ny toerana rehetra misy atsika fandraisana ny ten'Andriamanitra. Lohandirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavatsika. I Andriamanitra tompo-tianay raha ve mpisaoranao zahay ny amin'ny tombontona izay omenao anayn'io. Indray ny tenao izahay dia aoka tsy ny amin'ny fisainan'ny olona na ny fahazavahan'ny ary-tsaina ihany no entinay mamakafaky izany. Aoka kosa ianao mihitsy no anazavy izany araka ny sitraponao aminay ary okanao akasika ny fiainanay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Ao teny lesona antsika androany dia manao ny famantarana faharoa tany Galili. Nanao fahagagana mba hanampiana ny olona ino azo manko Jesosy nandritra ny asa fanompoana rehefa teto tany izy. Nrakitra nitsoratra ireo fahagagany ireny i Jaona mba hinoa ny hafa ihany koa. Namerina niresaka momba ny famantarana voalohany nataon'i Jesosy tao kany Jaona raha ny tantara ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy tany Galili. Dia ilaza mihitsy izy manao hoe hanampy anao ahita ny maha-Andriamanitra ny Jesosy ireo famantarana nataony. Ary rehefa izay dia nanampy izy manao izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galili avy tany Jodia. Tamin'ny voalohany dia toa enjana ny valitenin'i Jesosy manoloana ny fangatan'ilay tandapa. Nataony io manam-boninahitra io ny masotsivana inonan'i Jesosy anefa ny fahasitrana ny zanany lahy. Hitan'i Jesosy ny tao am-pony ary nitendreny ny areti-panahy tao anatiny izay lalina kokoa noho ny aretina saika nahafatin'ny zanaka lahy. Tahaka ny tselatra namakivaky ny lanitra manga no nahatsapahany ity lehilahy ity tampoka fa mety hamoizany ny ainy zanany ny fahantrany ara-panahy. Zava-dehibe tokoa ny nanekeny fa tsy ny fahagagana mahafahagagana azy ny manam-pirofo ny mahamesian'i Jesosy. Misy olona hafa manao fahagagana mantsy, misy amin'ireny no mpaminany marina fa misy kosa ny mpaminany sandoka. Ny fahagagana dia maneho fotsiny ny visian'ny hery ambonin'ny olombelona saingy tsy midika izany fa Andriamanitra ny mahatanteraka anazy. Afaka manao fahagagana ihany koa Satana raha toa ka fahagagana no hiatsoantsika ny asa maneho ny hery ambonin'ny olombelona. Ny antoraka ny talaon'ny famindrampon'i Jesosy ilay tandapa izay resy ny tebiteby ary nangataka ny anasitranana ny zanany. Feno tokony valitenin'i Jesosy manao hoe andeha mody velona ny zanakao. Amin'ny filazam-potoana ankehitriny ny mantoan-teny velona amin'ny teny Grika izay filazam-potoana ho avy amin'ny ankehitriny izany izay iresahana momba ny toe-javatra anankiray ampahazahoana antoka izany toy ny hoe zavatra efa nitsanga ilay toe-javatra. Tsy niazakazaka nody ilay lehilahy na dia nenon'i Jesosy aza fa ny ampitson'io izy vao nody. Hitany tamin'izay fa tamin'ny fotoana nilazan'i Jesosy an'ireo tenin'ireo indrindra no nialany tazo tamin'ilay zanany lahy. Antony iray goavana tokoa izany mba hinonan'i Jesosy. Antony iray goavana ihany koa izany mba hinoantsika an'i Jesosy. Ary mino isika fa na tsy eo amin'ireo olona ireo ihany ary fa teo amin'ny fiainantsika ihany dia efa nahita ny fahagagana isika. Engany izy ireny tsy ho zavatra mora adinointsika amin'ny fiainantsika fa hantoka antsika hatsapa sy hifikitra amin'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ry Andriamanitra hitsara indrindra ao amin'izao Tompo mamerina ao anatin'ny sainay izany fahagagana rehetra izany. Aoka Tompo ianao ny fahagagana amin'ny fiainanay ary aoka tsy zavatra hafa mety ho andrebirebin'ny sainay satria ianao irery ihany ny Andriamanitra izy. Mangataka aminao izay amin'ity an'ity ny kivo Tompo ampaherezo ary eo ny fahagaganao hatrany fa lehibe tokoa ianao amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a tongotry Jesosy isan'andro.